atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsaratsika jiaby gnan-tokantrano sy amitoeragna maro samihafa zay afaka mitandregny sy magnaraka trany ity onjam-peotsika radio Faniry Maria ity amin'izao fotoana izao. Toloranay fankasitragna atsika jiaby naizanaiza ny toerana misy atsika izay magnaraka trany ireo fandaragna maro samihafa miainga amin'ity onjam-peon'ny radiontsika ity. Agnatin'ny vanim-potoana ny Karemy atsika amin'izao fotoana izao ary miditry amin'ny herinandro voalohany amin'izay vanim-potoana lehibe omeny eglizantsika intsika manomana tsara ny paka izay. Koa tohizantsika trany ary ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mpagnaintsika. Amin'ity alahady voalohany amin'ny Karemy ity dia omeny eglizy loahevitra atsika dia ny hoe Andriamanitra tsy tia ratsy fa ny olombelona no be siasia. Hoenontsika sy horaisintsika ampitiavana sy ampinoana ary i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky-teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady voalohany amin'ny Karemy taona ha 2024 ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky-teny masina voalohany boky Jenezy. Vovotany no nanaovan'ny Tompo Andriamanitra ny olombelona dia nofofohy ny fofonaina mahavelona ny vavorona ka tonga zava-manana aina ny olona. Ary ny Tompo Andriamanitra nanao saha tany Edena tany antsinanana ka napetrany tao ny olona izay noforoniny. Ary nampaniriny Tompo Andriamanitra tamin'ny tany izao azo rehetra mateijery sady fihinana isan-karazany izao sy ny azony aina teo afovoan'ny saha ary ny azony fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny biby lava no fetsindrindra amin'ny biby rehetra eny an-tsaha izay nataon'ny Tompo Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny vehivavy: Eva re Andriamanitra nanao hoe aza mihinana amin'ny azo rehetra amin'ny say ianareo,
hoy ny navalindra vehivavy ny bibilava. Mihinana amin'ny voan'ny hazo amin'ny sa izay, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny sa no nanaovan'Andriamanitra taminay hoe aza mihinana amin'izany ary aza mikasika izany akory fandrao maty ianareo. Dia hoy ny bibilava tamindra vehivavy, tsia, tsy ho faty akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro ihinananareo izany dia isokatra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, mahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa ny voan'ilay hazo dia fihinana, mahate hijery sy mendrika ho arina mba hahazoana fahiratan-tsaina. Ny oty tamin'ny voany izy dia nihinana ary nomeny koa ny vadiny izay niaraka taminy ary nihinana izy. Nisokatra ny mason'izy mivady ary fantany fa nitanjaka izy ka nanjaitra ravina viavy izy ireo nataony sikina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izay tsy zaka ny fiangonako, neombako tsy masaka, ary ny olona bela ny hote, elekeko fa afakeloka. Izay tsy zaka ny fiangonako, neombako tsy masaka, ari olona bela ny hote, elekeko fa afakeloka. Iandao ary Tompoandriamanitra, fa ianao mambola itiavana, mampiseho reny eloka vitako, rekiobao iara-minitako. Efa niarka isona ny tenako, eo imasokatra ny niotako. Izay tsy zaka ny fiangonako, eo mako tsy masaka, ary ny olona bela ny hote, elekeko fa afakeloka. Kaminao alo is'Andriamanitra, fantatao avoko ny dilemako, zay lasainao tokona ny marina, raha mitsara ianao aratariny, fatana telo vare miteraka, kamilota no torotorona. Izay tsy zaka ny fiangonako, eo mako tsy masaka, ary ny olona bela ny hote, elekeko fa afakeloka. Izay tsy zaka ny fiangonako, eo mako tsy masaka, ari ny olona bela ny hote, elekeko fa afakeloka. Vaky teny masina faharoa. Taratasiny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina avana, izao tontolo izao no nidiran'ny fahotana tamin'ny olona iray sy nidiran'ny fahafatesina noho ny fahotana, ka nifindra tamin'ny olona rehetra ny fahafatesina satria nanonta avokoa izy rehetra. Fa nisy ota ihany tamin'izao tontolo izao na talohan'ny lalàna aza, saingy tsy tanina isy azy ny ota raha tsy misy lalàna. Nanjaka ihany anefa ny fahafatesina hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Moizy, na dia tamin'izay tsy nanao fahotana toraky ny fandikana nataon'ny Adama aza.
ary Adama dia tandindon'ilay Adama ho avy. Ary tsy mba tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana fa raha ny fahadisoany anankiray aza na hafatesany olona rehetra. Maika fa ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no nandraisan'ny olona rehetra bebe kokoa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana. Ary tsy mba tahaka izay tonga no ny anankiray nanonta ny fanomezana. Satria no ny ota anankiray no nisian'ny fitsarana ho fanameloana, fa no ny fahadisoana maro kosa no nisian'ny fahasoavana ho fanamarinana. Ary raha ny fahadisoany anankiray aza nanjakany fahafatesana no ny nataony olona anankiray, maika fa ny nataony anankiray. Ary raha ny fahadisoany anankiray aza nanjakany fahafatesana no ny nataon'io anankiray io, maika fa ny nataony anankiray dia Jesosy Kristy no anjakany izay mahazo ny habeny fahasoavana amampanomezam-pahamarinana amin'ny fiainana. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanameloana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fahamarinana azo ampiainana ho an'ny olona rehetra kosa noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nahatongavan'ny maro mpanonta noho ny tsy naneken'ny olona iray no nahatongavan'ny maro marina kosa noho ny naneken'ny olona iray. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Delizanahari tuyenaneya mahave dune mampiena nitale. Delizanahari tuyenaneya mahave dune mampiena nitale. Delizanahari mahereya jimbiuve mandagizaye. Delizanahari mahereya Ombatsika mianakavany eny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina nosoratany masin-damatio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany dia nentin'ny fanahy nakananifitra i Jesoa mba alainy devoly fanahy, ary nifady anina 100 andro sy 100 alina izy ka nohany no ny afaka izany. Dia nagnatony ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, ataovy tonga mofo ireto vato reto. Fa namaly Jesoa ka nanao hoe, efa voasoritra hoe, tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra. Tamin'izay dia nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ny devoly, ka nametraka azy teo an-tampony tempoly. Dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa efa voasoritra hoe, ny anjely no nametrahany ianao, ary izy ireo hitondranao eo an-tanany fandrao tafintoina amin'ny vato ny tongotrao. Fa hoy Jesoa taminy, efa voasoritra koa fa tsy aka fanahy ny Tompo Andriamanitrao ianao. Dia nentiny devoly nakany ambony tenim-bohitra avo dia avo indray izy, ka naseho no azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Ary hoy izy taminy, omeko anao izao rehetra izao, raha miankoka hivavaka amiko ianao. Fa izao navaliny Jesoa azy, mandehana ry Satana, fa efa voasoritra hoe, ny Tompo Andriamanitrao no hivavahanao, ary izy rery ihany no tompoinao.
Tam'izay dia nandao azy ny devoly ary indreo nisanjelin'ny tompo teo aminy ka nanompo azy. Delizanahari tuyenaneya mahave dune mampiyenani tale. Delizanahari tuyenaneya mahave dune mampiyenani tale. Delizanahari mahereya jimbiuve mantagizaye. Delizanahari mahereya izany ary ny teny ny tompo deraneo anao ry Kristy. Kristianina hava malala tamin'ny alaka larobia lasa teo sika no nanomboka an'izao vanim-potoana lehibe ny Karemy 7 andro hitondrantsika amin'ny Paka Kristy nitsangako velona ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika dia hiaraka hitsangana aminy ka izay indrindra ry Kristianina havana tiany eglizy sahady ho sapasika amin'izao alahady voalohany Karemy zao ny tena dikany hoe fahotana zay fantasika fa io fahotana io no manapotika ny fiainantsika satria noho ny fahotana dia simba ny fifandraisasika amin'ny zavaboary amintsika samitsika ary amin'Andriamanitra izany hoe ny maha olona antsika misy satria no arina mba hifandray isika ary ho hitasika fa ireo fifandraisana telo fototra ireo indrindra ny fakapanahy ny atrehan'i Jesosy tany anefitra ka izay indrindra amin'izao alahady voalohany Karemy zao no tiany eglizy ho sapasika ry Kristianina hava malala. Maro ny azo lazaina momba ny fahotana noho izany ilay fakapanahy nanjoan'i Jesosy tany anefitra dia azo lazaina ary fa fototra ny fakapanahy mitondratsika amin'ny ray fahotana manapotika ny fiainantsika dia ilay fahotana tamin'ny fototra ilay nanjoa an'Adama sy Eva izay ambaran'ny vakiteny voalohany ny an'ity lazaina fahotana fototra na fahotana tamin'ny fototra satria nahatonga antsika olombelona rehetra lasaka tao anatin'ny fakapanahy ary nanimba ny fifandraisasika na tamin'ny zavaboary zany na tamin'ny sika samitsika na amin'Andriamanitra ary dia milaza miara-mahita isika fa vavolombelona zany indrindra ry Kristianina havana. Mbola matetika isika indrisy mamerina ny fahotana ny Adama sy Eva na dia efa azo sika tamin'ny batemy aza ny fahasoavana mazanak'Andriamanitra sika mpanota isika olombelona milololanitra ka mety ho lena hoy ny fahendrendrazana mandeha tany ka mety ho solafaka. Marina tokoa izany satria efa manana ny toe-pahotana isika fa izay indrindra nefa ry Kristianina havana no nahatongavan'i Jesosy. I Jesosy ilay zanak'Andriamanitra izay sy nanota nanaiky ho fahotana mba hanafaka asika amin'ny fahotana ka nibaby ny fahotantsika rehetra izy nofasiana teo amin'ny hazo fijaliana ka nandresy ny sangako velona ary ambarany fakapanahy androany izay fandreseny sahady izay ka izay indrindra ry Kristianina havana no mahatonga sika ho feno fanantenana eo am-panomboanan'izao Karemy zao ry Kristianina hava malala. Ny fahotana dia isika mivadika amin'ny hafatr'Andriamanitra nametraka hafatra tamin'ny Adama sy Eva
Andriamanitra nefa dia fantatra sika fa noho ny fakapanahy dia lavo tamin'ny fahotana ireo razambe sika reo. Fantatsika ny marina ary efa nolazaisika tamin'ny alarobiny fanosorana lavenina manana modely sika amin'izao vanim-potoanany karemy zao, satria ao anatin'ny volana marsa raha teo sy iza zany fa i Masinday Joseph lehilahy marina sy tia vavaka. Fantatra sika ny marina nefa indrisy noho isika malemy ao anatin'izay toe-pahotana izay dia lavo amin'ny fakapanahy. Ka izay no ambaran'ny Masinday Paoly amin'ny vaky teny faharoa taratasy ho an'ny Romanina, ka azo lazaina fa traikefa niainan'ny Masinday Paoly io ary nozarainy tamintsika. Ry kristianina havana, sy irehareha na ipoerapoera zany tsika ka tokony tenatsika, sy zany misy no lalana ialansika amin'ny fahotana, andresesika ny fahotana. Ary izay ny dikan'izao karemy zao, anambarasika nyzay ady sady dia itresika, ny ady atresika dia sy horesesika amin'ny alalan'ny angovosika fosiny, satria fantatsika fa nangovosika olombelona tao amin'ny Adama sy Eva dia ny fahalemetsika. Manambara amintsika i Masinday Paoly amin'ny alalan'ny vaky teny faharoa androany, aoka isika anana ny fanetretena. Io indrindrary no tiany eglizy ampianarina amintsika amin'izao alahady voalohany karemy zao. Olombelona mpanoty isika nefa tia sika Andriamanitra, sy mahafoy atsika izy, ka anjara sika ary ry kristianina havana. Ary zay no torolalana tiany eglizy ho sapasika amin'izao fanombohan'ny karemy zao. Aoka isika anana fanetretena ka eky fa olona mpanota malemy, ka sy amin'ny alalan'ny angovosika no ahafahasika andresiny rasy. Marina fa sy maintsy miezaka isika, sy maintsy mamola tena isika. Ary zany raha teo ny dikan'ny karemy, niezaka no mahaolona ny olona, sanatria zany sy biby isika, satria ny biby irery ihany no sy miezaka fa entanina impony izy. Ny estain zany fa isika olombelona kosa nomen'Andriamanitra saina sy herim-po, ka io no entsika miatrika ny fiainana mba sy avitasika manarina ny fiainansika nefa ny saina sy ny herim-po na dia tena ilaina azy. Fa mila fanetretena isika, mila ny fahasoavan'Andriamanitra, ka izay indrindra amin'izao karemy zao. Ary fampianarana velona ho ansika amin'izao sika miatrika ny fanarenana ny firenena, isika miatrika ny synode zao eto amin'ny diocese. Mila fanetretena isika, izany hoe mila ho ampianarin'Andriamanitra ary mila mba ho tantanin'Andriamanitra ihany koa ny fiainantsika. Mila an'izay sika, ka izay indrindra ry kristianina havana, io fanetretena io no fampianarana fototra androany. Aoka anana fanetretena isika, fa sy amin'ny alalan'ny herisika fosiny na ny angovosika fosiny no ahafahasika mandresiny rasy, fa mila ny herin'Andriamanitra isika. Ary zay ny tiany Jesoa raha niatrika ny fakapanahy, izay ny tiany Jesoa ho sapasika, fa ny rasy no sy maintsy edivasika fa sy ny olona, ary ho sapasika eto koa araky ny valitenin'ny Jesoa, fa izy tokony lalana mitondra amin'ny tena fiainana. Ry kristianina havana, ndeha arisika izery sy andinika ireo fakapanahy nanjohan'i Jesoa mba ahafahasika miatrika ny fiainansika, fa indrindra amin'izao karemy zao. Ny fakapanahy nahazo an'i Jesoa tany anefitra araky ny lazaisika teo dia manambara ny fifandraisana fototra asika olombelona, manambara ny mahaolona atsika. Raha ny fakapanahy voalohany no jeresika dia ny mikasika ny tenin'i Jesoa hoe sy ny mofo ihany no mahavelona fa ny tenin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izay ary eo amin'ny fifandraisasika
ao kosapasika ary fa izy soa tokoa ny tenin'Andriamanitra ary izy no mamelona sika ihany koa amin'ny Eukaristia ka ny mofo ambarany eto de tandindony ny zavaboary satria avy amin'ny zavaboary no nazahoana ny mofo ka raha mirindra tsara ny fifandraisasika mpihavana fa sy sanatria mpifahavalo amin'ny zavaboary sika de ny zavaboary ny mamelona atsika ka mamokatra ny fiainatsika ka izay ny vokatry ny de ny Eukaristia ka zare mofo aina mamelona atsika ary mampiombona atsika. Ry kristianina hava malala, maro ny zavatra mahatonga atsika honona amin'izao fotoan'androsika izao sy avy amin'ny ery amin'ny alalan'ny herisika fosiny fa mety misy fakapanahy manjoa asika. Ny voalohany indrindra dia ny fitiavatena zay ambarany kibo zay ambarany hoe sy ny mofo ihany no mahavelona ka noho ny kibo io de zary tia tena isika ka manilikilika ny hafa ary ny hafa voalohany potehitsika de ny zavaboary ary mandrora amin'ny silany isika amin'izany ho isika ary sy vitany hoe mandrora amin'ny silany fa mamono tena ihany koa ka izay indrindra aoka ho sapasika araka io afatry ny Jesoa io fa sy ny mofo ihany zany hoe aoka sy ny fitiavatena no ataosika fototra ny fifandraisasika fa manjary mananga indrindrina isika toy izay manangana teteza-pifandraisana hoy ny papa ary dia mifanapotika isika ambaran'ny eglizy amin'izao alahady voalohany amin'ny Karemy zao ary fa sy ny angovosika no andresesika an'izany fakapanahy izany fa sy mainsy miaino an'Andriamanitra isika ary amin'ny alalan'ny fenoatsika an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia afaka mifampieno isika ka afaka mifanasoa ary mifampisimbona ka izay indrindra no tiany io fakapanahy voalohany ambara io ary ny fakapanahy faharoa zay enisika teo dia enisika sara raha miresaka momba ny voninahitra ka izay indrindra io fitadiavana voninahitra io no matetika manimba ny fifandraisasika samysika ka mba hahafahana mandresy an'izay de oka Andriamanitra no ataosika eo anivony fiainansika ka raha Andriamanitra ny eo anivony fiainansika de izy no hitarika asika sy ny voninahitra zany no zava-dehibe fa ny fanomezasika voninahitra an'Andriamanitra ka dikan'izay mahatoky sy mino an'Andriamanitra isika ka raha mahatoky sy mino an'Andriamanitra isika dia amin'izay sy ifanilikilika fa ifanasoa ary ifampisimbona ka iray fotanteraka amin'Andriamanitra ka iray fotanteraka amin'ireo manodidina antsika ihany koa. Ry kristianina hava malala, tamin'ny alarobia lavenina isika de voalaza fa misy asa telo sy mainsy ezahansika de ny vavaka, ny fifadikanina ary ny fanaovana asa soa. Ny fakapanahy voalohany nahazo an' Jesoa araka ny nambarasika teo de mifanaraka amin'ny fifadikanina. Raha zanak'Andriamanitra ianao ataovy tonga mofo ireto vato reto fa namaly Jesoa fa nanao hoe efa voasoratra hoe sy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra ary de izay no ambarasika raha izay tokoa no ataosika dia iravina ary ihavana amin'ny zavaboary isika. Ny fakapanahy faharoa dia mifanozo ny fahatelo de ny fanaovana asa soa ka sy hinona izany fa ny fitadiavana ny voninahitra an'Andriamanitra ho indrindra io fakapanahy faharoa io. Raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambony any fa hoy Jesoa tamin'ny demony efa voasoratra koa fa sy haka-fanahy ny tompo Andriamanitra ao ianao. Raha ny tena marina mifanozo amin'ny fifandraisasika samitsika ny tiany Jesoa ambara eto zany hoe rehefa velasika manjaka amin'ny fiainansika Andriamanitra de mirindra ny fifandraisasika samy olombelona. Ny fakapanahy fahatelo
dia mifanaraka amin'ny fitiavam-bavaka. Omeko anao zao rehetra izao raha miankohaka hivavaka amiko ianao, fa izao ny navalin' Jesoa azy mandehana ry Satana, fa efa voasoratra hoe ny Tompo Andriamanitra ao ny vavanao ary izy irery ihany no tompoinao. Raha mametraka an'Andriamanitra ivo ny fiainantsika ka mivavaka dia miova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ka ny asa ataosika amin'izay dia asan'Andriamanitra. Araka ny voalaza teo am-pendohana nabaribarian'ny tenin'Andriamanitra amintsika ny an'ity, fa ny fahadisoasika ny mahampanotasika ka ansoiny isika amin'izao karemy izao 70 andro mba hibebaka, ka izay fibebahasika izay sy hoe amin'ny alalan'ny angovosika fosiny fa indrindra amin'ny alalan'ny fanetretena, mieky ny fahalemesika ka mametraka an'Andriamanitra ho eo anivosika, ka izy andresy ny fakapanahy manjoasika ka araka ny endrisika tamin'ny evanjely teo, ka izay koa no anjara-piainantsika raha miaraka amin'ny Jesoa isika. Ry Jesoa Tompo, nanaiky nalaina fanahy tany anefitra ianao mba hampabaribary aminay ny fahalemenay, koa omeo anay ary Jesoa zoky ny fahasoavana mba hanananay fanetretena ka iosonay hibebaka, fa indrindra amin'izao karemy izao. Anika ianao ane zahay ka andresy ny fakapanay miaraka aminao izao karemy izao ry Jesoa, anampy anay iombina bebe kokoa aminao, ka raha miara-maty amin'ny fahotana izahay dia hiaraka isangana aminao amin'ny paka. Masiny Maria reny io miarahady aminay amin'izao karemy izao, ka engane zahay sy vily lalana fa hiaraka aminao hatrany amin'ny kalvery iombonanay amin'ny Jesoa mba hiara isangana aminy. Jesoa lehilahy marina, ampio izahay amin'ny ady amin'ny fakapanay, ka ho vonina mpanjaka ny marina mandrakariva, fa io no maha-olo-kendry. Jesoa arosay aminay tokoa ny fahasoavanao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.